Raha tsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko faha 4 hainao rehetra injery izy ity fa androany tsika dia hijery hoe ahoana tokoa moa ny fandehan'izany zavatra zany eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Tsika mantsy dia mbola lavitra ny lalana ary tsy maintsy mamantatra ny asan'ny fahavalotrika. Efesianina toko faha 4 ka hatramin'ny faha 15. Ovantsika itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Farany mahireza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fangorian'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao tontolo izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raisa avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahaory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Mifaharary kasikino fahamarinana mivalahanareo ary mitafy ny rariny ho fiarovatratra, ary kiraroa fahavononam-panahy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ny fanapahana izay rehetra izany dia tahano ny finoana ho ampinga izay azonareo amono ny zanatspika alefan'ilay ratsy, ary raisy ny famonjena fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Amen. Zany tenin'Andriamanitra zany indray no entintsika fampahirezana androany. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra io dia tonga ao anatin'ny saiko avy hatrany ny sary. Matetika moa lefa ny olona amin'ny Facebook, amin'ny internet, sarina miaramila miaraka amina tenue de combat, zany hoe sarin'le romain taloha moa zany, le gaulois taloha le manana l'épée, manana bouclier, manana ny kiraro sy ny karazany, ary tarataratry ny amin'izay le izy. Tsika rehefa napetraka, zao ny zavatra mahafinaritra dia zao hoe matoa napetraka amina toerana anankiray dia misy lalana napetraka Andriamanitra, tsy maintsy ho tratranao. Napetraka Andriamanitra rehefa mbola kely ianao dia tsarovy tsara hoe nandady, fa rehefa niona tamin'i Jesosy ianao dia natsangana ianao, fa rehefa natsangana ianao dia navely irery, kanefa mirantsika teo dia hoe nandresy ny fahafatesany Jesosy dia nomena antsika le victoire, zany hoe niraisintsika indray zany le fandresena zay nentin' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny dikan'izany? Mandeha anao amin'le toerana nandehananao, Jesosy tsy aiza tsy akory fa eo an-tanakavanan'Andriamanitra izy, fa ianao kosa tsy nandeha irery intsony, satria Jesosy nefa niteny an'izay hoe mahatsara anareo ny fialako, izy tsy niteny hoe hiaraka aminareo foana, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ho avy le mpananatra. Iny zany hoe fiarahantsika amin'ny lalana hoe mahazo le fanamasintsika. Fa ao anatin'izay dia mila mamantatra hoe inona tokoa moa le karazana fierovana, le tenue zay namen'Andriamanitra sy ianao. Nomena izy fa mila niraisina, mila ampiasaina izy ohatra zao ataontsika hoe reny miaramila hitantsika rehetrarehetra reny any Madagasikara, reny tsy le miaramila no nandeha samy mandeha rery teny an-dalana teny andeha ho any an-tsena hoe za hividin'ny tenue ako hividin'ny basiko, efa nividin'ny ny fanjakana malagasy reny, fa izy no mila mampiditra ny azy. Tsy misy mihitsy zany hoe miaramila andeha hanafika dia nanadiny grenady ka hindrana any amin'ny namany oritsia adiniko lesy le grenady ko mba mihaony amin'lahy. Zay ny zavatra endrika kristianina anankiray. Efa samy nomena ny atao hoe fiarovam-panahy isika, satria tsarovy tsara fa rehefa diso départ dia diso daholo ny zavatra rehetra. Rehefa diso départ dia diso daholo ny ady rehetra. Ny adintsika dia nilazain'i Paoly, tsy ady amin'ny nofo amandra ny adinay ozy, tsy ady amin'ny nofo amandra fa fanahy ratsy. Dia le mivakitsika teo le Efesianina toko faha 4:12 dia milaza hoe ny adintsika dia amin'ny andrian'izao tontolo izao dia mifanahy ratsy zay mandefa zanatspika isan'andro ho amiko sy aminao. Misy fotoana ve zany anaovantsika an'io armure io, dia misy fotoana ametrahantsika an'izy io. Rehefa matetika ny kristianina rehefa ao am-piangonana dia mampiditra an'io fitaovam-piadiana io,
fa rehefa tonga ny andro andavanandro izay tenesan'ny Satana dia miala le fiarovana. Satria inona ny anton'izay? Be dia be ny zavatra miseho eo amin'ny fiainany. Tsika nefa dia nilazana any amin'ny Romanina 12, Romanina 12 andininy faraika ambin'ny folo mahazo toa fahazamalaina, zany hoe mila vigilant ianao dia mila rigoureux ianao, zany hoe mila tena hoe mivonona isan'andro zany ianao, satria mazava ane hoe Satana endrika Satana taloha natao endrika bibilava. Bibilava zany tsy mandeha hamonjy anao mandeha mahitsy, tsy mbola nahita bibilava iny fa mandeha dia mahitsy mihetsiketsiky mahitsy, fa ny bibilava rehefa mandeha dia mikivilambilana. Matona lainy beboliny endrika bibilava dia misy zavatra eskiven'ny bibilava eo amin'ny fiainanao dia tsy ahafahany mitsofoka jery izay irika ao aminao izy. Satria tsika zany nomena an'le karazana hoe armure. Le armure dia tononontsika tsirairay izy rehefa avy eo hoe inona no tiana tenenina amin'izany. Ny voalohany indrindra dia nolazaina hoe mikiraro fahavonona am-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana. Rehefa hitan'ny Satana fa misy ady eo amin'ny olona kristianina anankiray, tafatsofoka izy zany eo. Tonga dia resy zany ny asan'le ady. Rehefa tafiditra ny atao fitiavana dia lasa ho azy le atao hoe ady. Fa maninona no tenenina hoe kiraroa? Le fikararoana an'le fihavanana dia tsy ahafahan'ny Satana miditra avy any amin'ny irika avy any ambany, avy any amin'ny fototry ny fiainanao mihitsy le atao hoe faladia, any amin'le zavatra andehaninao mihitsy ny matony atao hoe any amin'ny faladia fa tsy aty amin'ny loha. Zany hoe amin'ny fotoana mamindra kely anankiray ianao dia efa misy zavatra mety hatohana anao, mety misy zavatra hatohana ny hafa, dia eo dia raikitra ny atao hoe fifandirana, dia eo le ahafahan'ny Satana mitsofoka. Satria maninona no miteny an'izany? Genesisy 4:7 dia mazava be le teniny le soratra masina hoe rehefa niteny an-kaina Jehova hoe maninona milonjolonjo ianao, maninona ianao ohatra ny konjokonjo, maninona ohatra ny miavinavina, raha tsara ny toetranao izy dia tsy ohatr'izao ianao. Tandrema hozy izy fa mamitsaka eo am-baravaranao le ota, fa eto sy ny ota no tokony hanapaka anao fa ianao no tokony hanapaka ny ota. Ny inona ny hanapahana ny ota? Le fihavanana, le fitiavana. Zay zany le hoe kiraroa ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Dia misy anankiray indray hoe fanampin'izany ozy izy tany mafy ozy izy ny finoana ho ampinga izay azahoanareo hamoniny zana-tsipika alefan'ny Satana. Zao ny zavatra tsara ho fantatsika. Le Satana zavatra afafiny aminao dia tsisy afa-tsy n'izay mifanohitra amin'io baiboly io. Raha mitenitsika hoe sitrana fa narary dia efa sitrana, satria nidiakapoka tamin'i Jesosy no nanasitrana anao ozy Petera any amin'ny 1 Pierre 2:24, dia Satana no mampiseho ny karazana symptôme mandray hoe mbola eo aminao le aretina. Dia zay le hoe tany ny finoana ho ampinga contrenao an'le izy dia hoe le tenin'Andriamanitra ny ninoko. Tenin'Andriamanitra ninoko satria efa vita teo amin'le kapoka tamin'i Jesosy nahasitrana anahy. Zay zany le hoe tany ho ampinga ny finoana. Rehefa mijery zavatra ratsy be amin'ny fiainanao ianao, mifanena amina circonstance mahaketraka anao, ohatrany tsy voaka-tsony zany fiainako zany fa toatrany be loatra le problème, ohatrany misy an'izao hitako, ohatrany tao ratsy, ohatrany hitako hoe mitsotsorika fa zany fiainako zany. Dia zavatra fantatrao dia nefa dia zao hoe zay le zavatra hita maso, zay le zavatra sous domination an'le andrian'izo tontolo zao, mikiré zavatra ratsy foana eo amin'ny fiainan'ny zanaka kristianina, eo amin'ny kristianina. Fa le ampinga dia izao, ny ampinga dia hoe za dia voalaza ny amin'ny Salamo 2:10 hoe ahery ambonin'ny tany ny zanaky ny marina ary ambinina. Zany hoe
ny finoana mipetraka dia amin'ilay tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mijery an'le réalité ianao dia tena hoe ohatra ny tena mitsoka fa ohatra ny tena tsy antsony zany fiainako zany. Zay ny réalité. Nefa tsika tenenin'ny Paoly any amin'ny 2 Corinthiens 5:7 hoe tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana. Zany hoe le finoantsika dia milaza fa hoe za dia efa nampandresen'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zay zany le finoana hoe manam-pandresena no finoana. Zay mahatonga ny apôstôly John milaza any amin'ny John voalohany 1 Jean chapitre 5 verset 4 hoe inona ny itsika dia efa naresy izao tontolo izao dia mipetraka le fanontaniana eo ambany hoe inona ny fitaovana entintsika mandresiny izao tontolo izao, ny finoantsika. Zay le teny hoe raiso ny ampinga ny finoana. Iny zany tena hoe zavatra tsy maintsy ilainy ny kristianina anankiray. Dia miditra amin'ny andininy kely anankiray indray tsika hoe mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra fangatahana miambena amin'izany amin'ny faharetana sy fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Dikan'izay dia zao tsika tsy le olona le mitsahatra manoloana ny zavatra mety lalovantsika amin'ny fiainantsika, dia tsika tsy le olona le hoe androany malomaloka dia androany koa tsy hivavaka mihitsy rangahy, androany koa tsy hanao fanompona intsony satria maloka. Non, tsika tsy zay, fa tsika mivavaka amin'ny fanahy fa tsy ny amin'ny nofo, tsy amin'ny fisainana, tsy amin'ny ivelany, fa tsika mivavaka le fanahy ao anatintsika no paika antsika hoe mila mivavaka tsika. Satria zay nge le tenenin' Jesosy le any amin'ny Jaona 4:7-20 hoe Andriamanitra dia mitady zay mivavaka amin'ny fahamarinana sy amin'ny fanahy. Zany hoe tsy le ivelany intsony efa lany andro le hoe eto ivelany fotsiny antsika no mivavaka fa ny atao anatintsika tsy ao, efa tsy zay intsony le izy. Fa zay zany anisany zavatra teneniny eto. Teny andininy manaraka indray dia hoe raiso famonjena ho fiarovan-doha sy tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy. Io tena zava-dehibe mihitsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Ohatra manao kasika zany ianao, inona ny dikan'izay? Ny sainao tsy azon'iza ahodikodina, fa ny sainao dia banjina amin'ilay famonjena zay iseho amin'ny fiveranan'i Jesosy. Tsy afaka ahodin'ny olona amin'ny teny maro isan-karazany na zavatra fampianarana be dia be ireanao, fa ny zavatra fantatrao hoe fotoana zany hibanjinanao an'ilay tena hoe famonjena réel amin'ny fiveranan'i Jesosy Kristy. Tany mafy ozy izy. Ary ny manaraka dia hoe leo fahavito ambin'ny folo ihany io, tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Raha mandinika ny sariny ataon'ny olona amin'ny apokalipsy ireny tsika, dia le sariny Jesosy mipetraka ambonin'ny soavaly fotsy, dia misy afo ny masony, dia lelany sabatra. Satria le teny natao hoe sabatra. Dikany hoe teny zany le sabatra zany dia parole proclamé, zany hoe rema. Rehefa miteny ianao zany dia zay ny atao hoe sabatra le izy rehefa miteny, fa tsy le izy le mipetraka fotsiny ao anaty baiboly. Iny izy tsy sabatra, fa iny izy le logos, iny le zavatra le efa mipetraka eo iny dia tsisy valeurany iny raha vao zay, fa le izy tena prononcenao mihitsy. Zay zany ny tediavin'Andriamanitra amintsika amin'le sabatra ananantsika. Satria every hoe Hébreu 4:4-12 arany ny teny hoe tenin'Andriamanitra dia tahaka ny sabatra roa lela. Zany hoe io zany le tenin'Andriamanitra no avoakan'ny lelantsika hierovantsika amin'ny asa tao maizina. Jesosy Kristy eny nataontsika modely. Tadio tsara hoe iny telo nalaina fanahy Jesosy tany amin'ny Luka 4:1-15 voalohany antsika le hoe ovay mofo ty satria ianao nona be, dia inona navalina le sabatra le tenin'Andriamanitra no navoakany. Deutéronomie 8:3 dia milaza fa tsy mofo ihany novenoman'ny olona. Dia faharoa indray mienjeraha ianao dia aza maka fanahy ny Jehovah Andriamanitra ao. Fahatelo indray miakofa Jehovah Andriamanitra ihany ny akofanao. Zany hoe tenin'Andriamanitra foana ny avoakany. Inona ny dikan'izany manoloana ny fiainantsika andavanandro? Manoloana an'izany dia zao: be dia be ny fakapanahy mandalo eo amin'ny fiainanao, be dia be ny fizahan-toetra mandalo eo amin'ny fiainanao, be dia be ny zavatra mety ahatonga ny finoanao alemy, ataony devoly
manoloana anao fa ny zavatra tonga de prononcenao hoe tsy marina zany fa marina de ty voalazany tenin'Andriamanitra tia zay le hoe proclamer miteny ianao zany hoe tsy zay andeha aka ohatra tsika ohatra nataoko tam'le mpivavaka tany le tany inty tany Paris le hoe tondraka ho Madagasikara de nandefa alerte be izy amin'ny telefônina ny olona rehetrarehetra nefa izy olona tena mafana fo amin'ny fivavahana atao izy ary vavaka fa tondraka mihitsy Madagasikara de izy amantsy azy zay le fijerintsika olombelona fa fijerin'Andriamanitra efa voalazany tamin'ny taloha any amin'ny Genesis toko fahasivy tsy anisy tondra-drano intsony aho zay ny dikan'in'le hoe arc-en-ciel famantarana fa tsy anisy tondra-drano intsony de ahoana ny aty ariana aty indray lasa ho tondraka Madagasikara ny marina de zay hoe sabatra le teniny marina inona voakanao zany zay ny zavatra misy de tiako tongavana de zao hoe io zany le endrika ny atao hoe armure ary maninona ny hoe maka bouclier le famahara le bouclier indray de zao le bouclier reny rehefa mahitsika dia misy ohatrany matetika ohatrany sahafa be fa indraindray reny mety hoe vony tongotra na vony loha fa le tena bouclier tena tiana lazaina de ohatran'ireny le varavarany reny mihitsy ohatran'izany le gera taloha tena ohatran'ny varavarana mikisakisaka ny zareo de efa misy lavaka kely itsika jerevana amin'ny maso eo zany hoe mahitsy foana amin'ny masonao fa amin'ny fotoana ianao mitsikilokilary amin'ny akaviany de de ohatran'izay koa zany zasy ianao tsy tokony herikerika fa mandeha foana amin'izay efa soritan'Andriamanitra ho lalana fiainantsika zay mahatonga hoe inona moa le lalana soritanantsika dia le tenin'Andriamanitra foana ihany araka ny Salamos 119 verset 9 hoe inona ny arovan'ny tanora ny lalana dia ny teninao le tenin'Andriamanitra no ahafahantsika tsy mivilavila fa ahafahantsika mahitsy rehefa mivilavila eo anatin'le fiarovana an'le porte ianao vilavila misela mijery tapika amin'ny masonao de mifanena amin'le bibilava foana satria le bibilava izy amantsy miolokolika de mitady zay tsy foana fa ianao zany raha ny tokony izy tokony ho ferme tokony mionona hipetraka tsara ao anatiny hoe za mino fa efa manana an'le fiarovan-doha manana ny fiarovatratra manana an'le kiraro manana an'le bouclier de tsisy ininona azo mifahavala tao atsony satria ao amiko le fanjakana zay nge le tenen'ny soratra masina any amin'ny Hébreu toko fa 12 na andray fanjakana tsy azo ampiororony fa itsika indray no lasa mivoaka ao anatin'le fanjakana antsika ka vao miororo foana matetika satria tafiala tao anatin'le coffre nataon'Andriamanitra hitoeraka sy hitoeranao mazava ho azy fa ny fiainantsika zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe mitodika foana amin'le bazy inona moa le bazy dia le lalana efa nisoritan'Andriamanitra antsika ne nataon'Andriamanitra voavolombovao araka ny Efesiana toko 2:10 hoe voaforona niaraka tamin'ny Kristy Jesosy ianareo mba hanao asa tsara foronina indray zany tsika niarana orina natao ohatran'ny karazana hoe molena indray zany tsika dia le fanahy masina no misolan'le fanahintsika tao mitoetra ao anatin'ny fanahintsika le fanan'Andriamanitra de zay amin'izay le mahatonga le molona n Jesosy mandra-pahatonga atsika hoe ho domine tanteraka ho tareha Jesosy de zay mahatonga atsika hoe hitovy amin'ny fahalebiazany Kristy amin'ny andro farany de voninahitra ho an'Andriamanitra de ho atsika kosa ny fahasoavany ivavaka tsika Andriamanitra raha eo voarainay tokoa ny teninao fa zay tokoa kay de manana ny fiarovatena fiarovam-panahy amin'izao andro farany zao satria le devoly tokoa de efa tady zay ho arapany satria efa kely sisa amin'ny fotoanany kely koa sisa de ho avy ianao Jesosy ary mila miorina zay mila mifahatra tokoa zay ao anatin'le efa coffre efa namboarinao mba ahafahanay tena hoe tsy anana iahy amin'ny zavatra maro ety amin'izao fiainana zao efa nomenao anay zavatra ilainay tokoa momba amin'ny fiainanay efa nampianarinao tokoa zahay ionona amin'ny zavatra zay hitanay mba hahatonga anay tsy hivilavila tsy herikerika fa hijotra foana amin'ny lalana zay hitondranao anay ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy amen.